Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny ankilandreo. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivandy sy ny groupe izay maharesy. Andenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Sambatra izay mbola mihaino ka miaro tony mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-tonam-baravarana. Mialoha ny fiamenana amin'ny alina no maso mba hisaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Alléluia. Dia amin'ny fifaniana lehibe indray lasa mba malala mihaona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly-be indray tena koa mihaona aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy isan-tokantrano isam-batan'olona tonga soa indray ianareo rehetrarehetra izay tonga eto androany ary ara-baina manokana raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto dia tena aminao etsika sendrasendrako ny natongavana eto tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany raha loatra ny fotoana mbola ahafahanao hoe mihaino tenin'Andriamanitra alohan'ny atony ianao zany tenin'Andriamanitra ny henonao farany dia azo antoka fa tsy hanofy ratsy ianao amin'ity alina ity. Farafahakelin'izay fa dia ho tahin'ny tompo anie ny tontolo andronao rapitso sy ny ambiny rehetra ny fiainanao manokana dia ho tahin'Andriamanitra ka dia mahereza dia mahatanjah dia ny tompo anie momba antsika tsirairay avy maharetatra amin'ny farany daholo isika rehetrarehetra. Andaorantsika milohan'ny zatritra aloha andaorantsika hivavaka, andaorantsika metraka ny fotoana eo am-piaratan'Andriamanitra. Andao ampandrosotsika ny anabavintsika Nosy Elizabeta. Izy nivavaka ho an'ny fandanana metraka ny fotoana eo am-piaratan'Andriamanitra. Tain'i Jesosy ary Nosy Elizabeta anao ny fitenenana. Satra ny pastera nanome fitenenana. Tain'i Jesosy pastera sy ny ankohonany dia tain'i Jesosy isika mianakavy. Hiara hivavaka ary isika metraka amin'ny fotoana eo am-piaratan'Andriamanitra. Ry Jehovandriamanitra ray ny be fitiavana sy be famindrapo, ianao ilay avy indrindra, ianao ilay ray ny mandrakizay, tompo ny voninahitra sy ny fiandrianana. Midera sy mankalaza ny anaranao izahay Jesosy. Satra Jesosy fa tafavory indray izahay hianatra sy haino ny teninao. Kotatany izao fotoana izao satria tsy efa naisany mirery tompo. Satra tompo amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana ary ny fitiavana izay omenao anay isan'andro. Gataka amin'ny fanahy masinao izahay Jesosy mba hanatrika ity fotoana ity ary rakofy amin'ny ranao sarobidy Jesosy izay ora sy fotoana izao. Dia tahio koa Jesosy ny connexion-nay mba tsy hisy ny fatapatapahana fa mba hanana fifantohana tanteraka izahay tsirairay avy. Nesan'ny diavoly sy Satana dia tsy manana anjara eto amin'ity fandaharana ity fa didiana sy fatorana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tahio koa Jesosy ny pasteranay sy ny rahavavinay izay izarany teninao aminay. Ianao anie Jesosy hanome ny teny eo am-bavan'izy ireo. Ary tahio izay tsirairay avy izay mandray ny teninao mba ho tafalatsaka tanteraka aty amin'ny fonay sy any anatinay avokoa ny teninao sy ny fitiavanao. Jereo fomba manokana Jesosy ireo namanay sy ireo havanay izay mbola variana any ambadika any. Vangio amin'ny fanahy masinao izy ireny Jesosy ary tario amin'ny lalanao ihany koa.
Mba jereo ihany koa Jesosy ho fanakaviana izay tsy salama amin'izao fotoana izao. Ianao anie Jesosy hanome fahasalamana ho azy ireny. Dia amin'ny anaranao Jesosy no mitrako izany vavaka izany. Dia raha sy ny azara voninahitra dia atolotra anao irery ihany. Mankasitraka iray malalo. Amen. Alleluia. Alleluia, mankasitraka indrindra anao rano vavy Anoso Elizabeta tanatin'izay vavaka mamy be izay nentinao izay dia Jesosy ny hamaly fiteanao dia tombositra sy fahasoavana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Resaro ny tsodrano aloha ny tsodrano dia amin'ny salama fahefapolo. Salama fahefapolo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo no vakitsika amin'ity androany ity. Salama fahefapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy izay ny tsodranontsika androany. Amin'ny anaran'i Jesosy salama nataon'i Davida izy ity manao hoe ny andro dia ny andro an'i Jehova ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia napakatra avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy eny tamin'ny fotaka mandrevo ary nampitrehitra ny tongotro teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy ary nanisy filamba vao teo ambavako izy ka fiderana an'Andriamanitsika. Maro no hita sy atahotra ary atoky an'i Jehova. Halleluia. Amen. Dia izay rehetra mandray an'izany mety ny andro an'i Jehova hafiriana ianao izay, mety ny andro vanim-bavaka hatramin'ny oviana ianao izay. Za dia teny aminao androany hitodika Andriamanitra dia hitsinjo anao izy ary handre ny fitarainanao. Dia hampiakatra anao avao amin'ny lavaka fandringanana izy. Eny tamin'ny fotaka mandrevo, mety misy amintsika reto tena mandeha anaty fotaka mandrevo mihitsy arakaraka ny hetsehana vao mia mampiletika. Fa ny tanan'Andriamanitra reny ny afaka mokanao dia hampitoetra anao ambony vatolampy. Any eo ianao nijoro, tsy miozongozona intsony ianao tsy mianjera intsony ianao tsy miletika intsony ianao dia ho tahin'ny tompony isika rehetra. Tahin'ny tompo Elana Mernena France, Erika Rack France, Kotanela Belgique, Rosemina France, Melosopianjana Arabie Saoudite, Sandola Koweït, Asina Apostole Madagascar, Méthode Noéline France, Andrea Clarisse Madagascar, Somema France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Claudia Razaka France, Milala Andriamalala Allemagne, Ranolo Solka Koweït, Bersava Koweït, Erika Rack France, Jesosy Panesy Madagascar, tous Jesosy Malagasy Allemagne, Kikira Andrina Solo Madagascar, Ranolo Solka Koweït, Ranandria Marie Charline Madagascar, Razanaso Sylvie Koweït, Kadaka France, Bersava Koweït, Marie-Jo États-Unis, Erika Rack France, Melosobianjana Arabie Saoudite, Silamboramella France, Claudette Razakanirina Madagascar, Alléluia, tonga zo Claudette Jesosy Panesy Madagascar, Felina Rakoto France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Yama Koweït, tonga so daholo isika rehetrarehetra isika mianakavy dia samy hita iny tompo daholo. Alleluia. Ianiritsika rehefa aveo inona aloha no azonao hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra androany. Isika eto anareo izay mbola tsy paketo dia isan'andro isika mialohan'ny hanombohan'ny fandaharana ny torite dia manome voninahitra an'Andriamanitra mijoro vavolombelona. Dia inona ary ny azonao ambara androany. Mirabantsika rehetra ty voalohan'ny volana farany amin'ity taona ity dia ho farany vao misy tena hisy vetiny anie. Halleluia. Tena mety hoe ny farany indrindra fa tsy ny kely indrindra hoy ny fomba fiteny izay dia ny mamy rehetra sy ny mahafinaritra rehetra matambatra Andriamanitra anao amin'ity volana farany ity. Aza ity mba amin'zomatsika misy alim-bavaka amin'zomatsika misy alim-bavaka sady asivy zato ariana aloha ohatry misy ny alina kely ny fandarantsika. Amin'ny zomatsika misy ny alim-bavakantsika, alim-bavaka fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra dia samy tahiny tompo tratraso an'io andro dia ray falitsika amin'ny voninahitra fanandratana an'Andriamanitra fotsiny ataontsika amin'io. Alleluia. Amin'ny i Claudette ihany no miarabany Claudette
Claudias Claudette dia olona mpirava voalarozentsy malala. Alleluia. Ka alomavaka fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra amin'io manomboka amin'ny sivy sasany ohatry zany ny fotoanantsika dia tapitra any amin'ny sasak'alina latsaka kely ary amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika hiavaka io fotoana io manino moa tsika manao an'io tsika tsy miany farany taona zany tsika vao mideran'Andriamanitra fa rehefa manomboka ny volana farany efa ataontsika isan-taona io dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahian'Andriamanitra nandritra ny taona fa zava-dehibe ny zavatra nataony tsika sy maintsy miaina amin'ny fiderana sy fankasana an'Andriamanitra zany hitahian'Andriamanitra tsika ohatr'izao. Dans Jésus Marie Gilda Koety no éléphant France nambintso makrina Koety Kodanela Belgique tonga soa daholo isika rehetra zay ary nera fa andao ary anao hira anankiray tsika dia ordinateur ty to dia hiditra avy hatrany amin'ny famakina fitsona vaovolombelona isika dia hiditra ihany koa amin'ny toriteny. Halleluia. Ndao ary isika rehetra ndao tsika tira mahafinaritra be tery tsy nenitsika indray izy tia dia minofinaritra ary ianareo. Simba,
Alleluia, misaotra an'Andriamanitra isika dia misaotra ihany koa fa manoratra sady ny fitsona vavimely efa hita maromaro izy ny ao dia Jesosy any hamaly fitianareo tsirairay avy. Alleluia, kodanilahy nanoratra voalohany hoy kodanilahy misaotra Jesosy malala fa misaotra Jesosy malala fa nomeny tombonandro fahavelomana sy vitahiny hatrany fa tsara ny tompo dia voninahitra ho azy irery ihany. Alleluia, amen. Hoy kodanilahy misaotra kodanilahy na ny tompo tery ralibenja hoy Jesosy mpandresy hoe misaotra Jesosy fa narovanao tamin'ny ratsy ny ankonako dia diraiky Jesosy fa vita soamatsara ireo tongasoro andoniaso Israela. Alleluia, hoy mihaja hoe Jesosy mpandresy misaotra Jesosy fa narovanao tamin'ny ratsy ny ankonako dia diraiky Jesosy fa tonga soamatsara ka mantinitenenina fa tonga soamatsara rehefa nalefa ho anay menakavy kely misaotra Jesosy fa ireo zavatra tena ilaiko no azoko anatin'ny letana dia falibe za diraiko Jesosy fahasalama tsara izay menakavy. Alleluia, amen. Ain Jesosy Israel tonga soa sandola hoe rika hoe alleluia diraiky Jesosy fa mbola nomeny tombonandro sy volana vaovao sady omeny hery sy tanjaka ary fahasalamana izay menakavy kely ary nalahy amin'ny avokoa ny asa aman-draharaha rehetra no mbola narovany. Amen. Alleluia. Hoy Bersava tontolo androko androany misaotra an'Andriamanitra feno fiarovana sady vita soamatsara ny asa aman-draharaha lamina sady salamatsara any menakavy fa n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Alleluia. Mihina mintsomakirina diraiky Jesosy fa nilamina tsara ny tontolo androko nahazo izay nilaina natanterahana izany. Amen. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Misandolahy alleluia, isaorako Andriamanitra fa nafinahitra ny tontolo andro an'io feno fiarovana sy fitiavany. Amen. Hoy hoe voninahitra n'Andriamanitra irery ihany fa mbola nomeny tombonandro sy menakavy tsy nahenloza nomeny izay nilaina ary tonga soa eto indray. Alleluia, amen be. Alleluia. Hoy ranabaviliana hoe alleluia, misaotra n'Andriamanitra lehibe fa nahatratra izao volana voalohany vaovao izao indray lamina tontolo andro menakavy kely tapahona soamatsara ato an-trano indray izay nahazo vaovao mafaly be. Alleluia, dia raina Jesosy aza mbola tsy nijoro vavolombelona fa hijoro azy zay vaveo. Alleluia. Hoy tojo hoe ny tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa infirmier no miasa androany dia mba tsy dia betsaka ny asako androany dia diraiky Jesosy fa vita soamatsara daholo ny adidy aman-draharaha rehetra dia isaorako an'i Jesosy nanome sakafo saza sady niaro ny menakavy kely. Alleluia, amen. Hoy Mesobe anjana misaotra Jesosy mbola nomeny tombonandro androany fa nilamina tsara ny tontolo androko androany feno fiarovana fa nikarana kely tamin'ny mamako za androany. Falibe izy. Amen. Hoy Mesobe anjana. Alleluia. Hoy some hoe vita ny soamatsara ny tontolo andro mbola nare volana vaovao amin'ny faran'ny taona Jesosy malala na amin'ny hery sy fitahiana antsika menakavy.
azo fahasalamana hatrany sy izay rehetra ireny votsika. Alleloia, amen. Hoy some, alleloia. Alleloia tena Jesosy tamin'ny famindrapo fa dia verina anatra zao volana farany amin'ny taona izao misaotra ny Jesosy fa nitobahany menaka mahotraka ny tatsatanako telo fa nkikika mafy be niteny hoe Jesosy tompo sabato aho. Zay fotsiny dia tsy naninona ny tanako na dia kely, tsy narary tsy naninona nefa menaka mangotraka tena fakagana fa dia fanahitainana fa dia fanantenana kely tsy nisy ho azy rehetra voninahitra mahery io anarana tsony io. Alleloia, tsara Jesosy. Mamy be mihitsy ny ilo Rodriguez, saotranao. Hoy ny Salina izy raiko Jesosy manao fa nitsorambe taty aminay androany nefa teo am-perinasa lehibe zay dia nangataka taminy aho hoe aza vela tonga eto amin'ity asa ty Jesosy olonitra sitrako misaotra ny tompo misaotra tompo, amen. Fa vadika herika marefaka tsy manimba le asa ny tonga. Tsara Jesosy, alleloia, amen. Hoy Suzelle hoe dia raiko Jesosy ny amin'ny momba ny nitantana fiaraha-mianakavy kely andrisany tontolo andro ity. Alleloia, voninahitra ho azy iray, amen, alleloia. Saotra ny Suzelle. Hoy koa hoe manambotra misaotra ny tompo fa nitahinao ny tontolo andronay androany ka mbola tratran'izao fotoana izao indray misaotra raha eo, amen, alleloia. Hoy Rozimina hoe voninahitra n'Andriamanitra fa nanao zava-mahagaga tamiko izy anio. Tsara Jesosy, alleloia. Hoy ama hoe alleloia, voninahitra n'Andriamanitra vita soamantsara tontolo andro feno fiarovana sy fahitam-pity arovany hatramin'ny ankonako voninahitra n'Andriamanitra ihany, amen. Tonga so ihany koa Loventina. Za androany nitsoroka vombera iray dia zao za zany manina andeha lavilavitra kely zay male fampireviko dia lalana eo amin'ny adiny 4 eo zany nandeha eo amin'ny adiny 4 eo ny retour dia mazava moa sady efa mora maizina kely ny andro amin'izao mangatsika no efa nandeha nodiko efa ny amin'ny 7 alina 7 alina any ambony alina tany amin'ilay toerana iray dia tsy maintsy taraiky be zany mbo tafody sady avy kely ny orana fa tena nandeha ary avy nakaty aminay feno lalana le anaty alaala reny ny lalana zany hoe ato ala dia ato ala dia be mihitsy zany matetika reny le bibidia reny ohatra hoe lambo, ohatra hoe sanglier na reny le karazana biby sy masina fa reny amin'ny alina ny tena miampita rabe. Amin'ny alina reny vao tena mifindra toerana dia izy ireo miampita rabe tena miampita fa tena masoko amin'le ny orana avy masoko koa efa somary tsy dia ohatrany tamin'ny masoko tamin'ny 30 taona ntsony mandeha 80 amin'io fa miezaka mihitsy reo mandeha mora fa tena efa akaiky kely amin'izay vao hitako ohatry zareo ry havana miampita anankefatra angambany dia ilay anankiray farany tokony voadonako za mihitsy afaka hoe manitsaka frein satria ny andro avy orana manitsaka frein amin'ireny no tonga dia misosa fa tena hoe tsady tena tiaso Jesosy Jesosy ohatra nanao coup de volant kely zay fotsiny ary havana dia angambany atao kely le coup de volant kely natao kely fotsiny ny tsy nahavoadonan'ilay le fahaefatra farany tamin'le sanglier ngeza be sady le tena le ngeza be reny dia angamba dia potika sisindraisina le tomobile raha ohatra ka zay ny zavatra ka mety tena naratra na sanatria ny diran-doza mihitsy manao fasafasa amin'ny tomobile amin'ny fialanana iny fa tena isorako an'Andriamanitra fa tsy naninona ry havana malala lehibe Jehova tsara izy. Zay ny fitondrona vavolombelonako dia tonga soamantsara taty hatramy, halleloia. Raha hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra itsika entina vavitsika $100 izy nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity tonga dia mentsika fitenana avy hatrany ary i $100 anao ny fitenenana vavaka fiambenana ity. Alleluia, tahiny Jesosy fastera satra betsika nanome fitenenana dia manona fiadanany Jesosy Kristy ho antsika rehetrarehetra azy mpanaraka sy mpiaino ity vavaka fiambenana ity fiadanany Jesosy ho antsika tsirairay aby. Fanatrehan'Andriamanitra ny hanatrika mitokany tranontsika tsirairay aby zay manatrika ity vavaka fiambenana ity. Fifaliana resiko fa soavina lehibe ho any mbola afaka ifampahery sy fampizara antsika androany ifampahery izintsika amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia,
dia raisoarin'ny baibolinao riavana fa ifampahery antsika androany dia fampaherezana izay horesintsika androany hitanao any amin'ny bokin'ny Jeremia. Any amin'ny bokin'ny Jeremia 7:7-10. Bokin'ny Jeremia toko 7:7-10. Vakiantsika izany raha samy mahita izany antsika dia vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izay efa nanao hoe hey fa ataoko ho isanjanako ianao ka omeko tany mahafinaritra dia lova izay tena endrika ny firenena. Eny hoy izaho ianao anao hoe raiko ka tsy hiala amin'ny fanarahana ahy. Alleluia, amen. Ity ten'Andriamanitra ity ten'Andriamanitra feno fampanantenana ity ten'Andriamanitra ity fampanantenana amin'ny zavatra izay mbola ho avy. Alleluia. Dia raha sintsika lohateny kely ity ten'Andriamanitra toriteny androany ity dia hoe zanak'Andriamanitra anao tsy ho adinon'Andriamanitra zany. Alleluia. Mety betsaka ny zavatra mampanantena antsika ny velany any. Mety ny ray aman-drenitsika, mety ny manodidina antsika, mety ny olo akaiky antsika, mety tsy fantako mampanantena antsika zavatra. Anao tsy mety ataoko an'izao anao tsy mety hotahiko anao an'izao anao tsy averako rery zany. Misy zavatra izay mampanantena antsika eny velany. Fa ireny riavana misy ihany no tanteraka. Fa betsaka koa no tsy tanteraka. Satria nahoana? Satria tsy Andriamanitra izy. Satria olombelona araka toritentsika tamin'ny sabata iny dia Andriamanitra rery ihany no Jesosy rery ihany no tsy afaka ampitahiny amin'izany, tsy misy mitovy amin'izaniza. Zany hoe ny olombelona zany afaka hoe hivadika izy satria zany ny maha olombelona azy. Fa ny mampanantena antsika eto amin'ny alalan'ity ten'Andriamanitra ity dia Andriamanitra. Alleluia. Amin'izao ny misy na dia hoe ray aman-dreny aza no miteraka ny zanany dia afaka ny ray aman-dreny io afaka manary mihitsy. Tsika ny mahita an'izany ny mitampazotra iny mahita an'izany. Nefa zanany sany mihitsy manary any zanany. Mety vokatra ny fiainany, mety vokatra ny tsy fantako dia ariany mihitsy saniny. Zany hoe amin'ny zavatra velany reny dia tena tsy dia azo antenena sy atokisana satria miovaova. Fa ity ten'Andriamanitra androany ity dia hoentiko antsika hifantoko amin'ny fampanantenana ho avy izay nampanantenan'Andriamanitra antsika. Zany hoe fanantenana antsika dia tena hoe iorina amin'Andriamanitra no tanjona ao anatin'ity toriteny ity. Alleluia. Dia ten'Andriamanitra moa manao hoe ary izaho efa nanao hoe hey efa nataoko ho isanjanako ianao ka omeko tany mahafinaritra. Alleluia. Andriamanitra zany efa nanao antsika hoe ho zanany ary nampanantena antsika Andriamanitra. Nampanantena antsika izy tany mahafinaritra dia ilova izay tena hoe endrika ny firenena. Zany hoe ny tsara indrindra no efa ampanantenan'Andriamanitra antsika, oman'Andriamanitra amintsika. Alleluia. Satria nahoana? Afa nataony ho isan'ny zanany ianao. Amen. Dia lova tena endrika ny firenena. Eny hoy izaho ianao hoe raiko tsy hiala amin'ny fanarahana. Iza no rainao? Ianao hoe raiko tsy hiala amin'ny fanarahana. Tsy iza zany fa Andriamanitra antsika dia efa manao hoe Andriamanitra ho raiko. Dia raha izy no tena hoe rainao anatin'ny fonao fanantenanao dia hoy izy eto manao hoe tsy hiala amin'ny fanarahana. Alleluia, amen. Ninona zany hoe zavatra zany hoe mety hoe antenenao, mety zavatra fampanantenana izay nataon'Andriamanitra anao mety tsy mety tonga mihitsy. Ohatra mety mitady zanaka zany ianao, tsy mety tonga mihitsy zanaka izay tadiavinao. Ohatra mety nampanantenanao izy anasitrana anao, mety nieritreritranao tsy mety sitrana mihitsy za. Mety efa tsy mijery ato koa Andriamanitra satria mety marary ianao, mety afa mihinana fanafody be dia be koa te hoanana zanaka. Ohatra tsy mety tonga mihitsy. Fa ten'Andriamanitra dia milaza eto hoe rainao Andriamanitra izy tsy hiala amin'ny fanarahana izay efa nataony taminao. Efa niteny izy hoe anasitrana anao tsy maintsy ho sitrana hatramin'ny farany zany ianao. Alleluia. Mety niteny izy hoe hiteraka anao tsy maintsy mbola hiteraka zany ianao ho avy indray androany. Alleluia. Zavatra mbola ho avy zany fa ianao mila hoe maharitra. Alleluia. Fa
Andriamanitra tsy mitovy amin'ny olombelona mampanantena zavatra nefa tsy tanteraka, fa raha Andriamanitra mampanantenanao zavatra dia tsy maintsy ho tanteraka. Fa mahatonga antsika zany hoe tsy ho tanteraka amintsika, angamba mety avy amintsika ihany ma tsy hoe avy amin'Andriamanitra. Mahatonga zavatra raiky tsy tanteraka amintsika mety avy amintsika satria mety hoe atsika tsy araintsika Andriamanitra, fa mety tsy mentsika plasy hoe maray azy mety manao zavatra zay tsy tiany antsika, dia mety avy amin'izany no mahatonga azy hoe tsy ho tanteraka. Fa eto raha ianao manao ray Andriamanitra dia meo azy ny haja, meo azy ny fankatoavana, fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetrarehetra nampanantenan'Andriamanitra anao. Alleluia. Dia tohizantsika anie zany any amin'ny bokin'ny Isaia. Isaia fa 7:7 (5:10). Isaia fa 7:7 vakintsika amin'ny 5:10 dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: mety manadiny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaokany kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa dia tsy mba manadino anao. Alleluia. Mbola manamafy zany eto amin'ity tenin'Andriamanitra eto hoe mety eny manadino araka izay niteneniko tamin'ny fandohany teo hoe afaka manadino ny olona manodidina, afaka manao tsinotsinona ny olona manodidina, fa nahoana? Fa Andriamanitra tsy hanadino anao zany. Izy hoe tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaokany kibony, zany hoe mamindra fo amintsika zany Andriamanitra. Midika hoe tsy manadino zany. Raha ohatra hoe ianao zany matsapa hoe nanao zavatra tena hoe tsika zany manao zavatra hoe tsy tsapantsika hoe Andriamanitra no vavahantsika dia manao zavatra zay tsy sitrapony isika, dia manatona azy tsika dia mamindra fo amintsika izy. Alleluia. Mamindra fo amintsika izy dia tsy manadino antsika zany Andriamanitra. Alleluia. Fa izaho kosa tsy mba manadino anao. Manadino anao ny manodidina, mety manadino anao ny fianakavianao tsy fantako, fa Andriamanitra tsy manadino anao zany. Alleluia. Ninina zavatra hoe eritrehanao, ninina zavatra mety hoe lalovanao, raha mieritreritrana Andriamanitra angamba efa tsy mijery ahy, Andriamanitra angamba mety efa tsy hamindra fo amiko. Ry havana, mamindra fo aminao Andriamanitra ary tsy manadino anao izy, ary mbola vonana tanteraka izy zavatra izay notenenina aminao. Fa ianao mila maharitra araka ny tenin'Andriamanitra hoe isika raha koa ohatra zany ianao mety mbola tsy vita batisa zany ianao, satria tsy mitovy moa ry havana ianao rehefa vita batisa tena hoe zanak'Andriamanitra, fa ianao rehefa manao batisa, rehefa vita batisa io anao mahatsapa hoe tsy mitovy zany hoe vita batisa zany hoe tsy vita batisa zany, satria tamin'ny alalantsika vita batisa tena nitenenin'Andriamanitra hoe zanako ianao tamin'ny alalan'io batisa io. Raha ianao ko mbola zany tsy vita batisa zany dia midiranao amin'ny ranon'ny batisa, ho hitanao anie. Alleluia. Dia zany ry havana ny tenin'Andriamanitra izay nifampahereziko tamintsika androany. Dia mahereza anao ry havana fa misy fampanantenana izay mendrika indrindra, izay tsara indrindra, izay efa omanin'Andriamanitra ao aminao fa tsy manadino anao zany Andriamanitra, fa manana anao faharetana. Dia raha misy koa zavatra izay mety hoe nataontsika sitrapon'Andriamanitra dia manatona azy, fa mamindra fo amintsika izy, mamela helokontsika izy, satria zanany isika, tsy ho adinony zany. Alleluia. Dia fampanantenana izay rehetrarehetra izay nitenen'Andriamanitra aminao ho tanteraka aminao. Alleluia. Dia mahereza antsika rehetrarehetra, dia misaotra betsaka anao nianatra farany mino mba nisy kely azony raisina tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, dia voninahitra ho an'Andriamanitra leriany fiadanana kosa dia ho antsika rehetrarehetra, dia omena ny paster ary ny fitenenana, dia tahiny Jesosy daholo. Alleluia. Ankasitraka indrindra anao sondolato anatin'izay tenin'Andriamanitra mahafinaritra be mamy Jesosy hamaly fiteanao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy sondola. Tsosonareo ihany koa mankasitraka azy amin'ny fankasitrana izay ataonareo dia mampahery amin'ny zareo dia tahiny Jesosy. Halleluia. Jeremia 3:7 andininy 7:20 no vakiana androany. Nanao Jesosy manao ary izaho efa nanao hoe ataoko isan'ny zanako ianao ka meko tany mahafinaritra dia lova izay tena endriky ny firenena eny hoy izaho, ianao anao ahy hoe raiko
ka tsy ala amin'ny fanarahana. Alleloia. Eto zany dia misy olona tena tahian'Andriamanitra, tsy zanaka fa atao ho isan'ny zanaka. Izy tsy miteny hoe dia ianao dia efa zanako fa ataoko ho isan'ny zanako, zany hoe mbola tsy zanako fa tonga dia isaiko ho isan'ny zanako, atsangana zany. Tsara ngeravana zany telo zany. Iza ny havana no tsy sambatra hoe olona natsangana, ary ty olona manangana ty tsy hoe ray aman-dreny manan-kareny be na ray aman-dreny tena be fitiavana be na, fa tena tonga dia Jehovah-Andriamanitra mihitsy. Tonga dia Jehovah Andriamanitra no miteny io hoe ataoko isan'ny zanako ianao. Inona ny amboniny izany rehefa misy amboniny izany hoe tena miteteny aminao fa raha misy tsika olona voahilikilika any amin'ny toerana izay misy atsika any, voahilikilika dia aza malahelo fa nataon'Andriamanitra ho isan'ny zanany ianao, na dia tsy tokony ho zanany ary. Alleloia. Misy anomboaka azy dia misy tantara anankiray zay tantarako anareo, asa nefa hainareo ty tantara ity. Tany Russie ty tantara ty no nitranga. Misy zazalahy zany rehefa nisy nanary. Rehefa nisy nanary izy dia napetraka tany amin'ireny orphelinat reny fitaizana zazakambody. Dia rehefa zany dia ireny moa misy site internet ijerenareo ty zaza izy hoe mila ray aman-dreny andray. Mbola kely izy tamin'izany, tena mbola kely. Dia ndraisina mpivady mpanan-karena be zay ity zaza nisy nanary ty. Ka reto ray aman-dreny reto nananjanaka fa nandao azy ny zanany. Dia ohatran'ny efa lehibe be zany dia nandao azy. Dia ohatran'ny hoe mbola tia hananjanaka izy nefa tsy afaka mananjanaka intsony. Dia mijery tao anatin'ny site internet dia nisy an'ireny zaza misy hoe azo atsangana ireny. Ohatra hoe vidiana mihitsy moa zany. Ohatra hoe vidiana mihitsy, ohatra fa tena vidiana mihitsy mantsy. Ny mpanompo sampy mpanompo devoly mividy an'ireny ankizy ireny atao sorona. Fa rehefa izy mivady indray vidy an'ilay zaza, naka an'ilay zaza tena hoe mba te hananjanaka. Dia rehefa azo io zaza io tena pedaniny zareo, se ny ilainy io zaza io azony daholo, mipetraka anatina lapasoa. Nefa ny zaza io sy nanary teny an-dalana, ary indray aman-dreny teny an-dalana. Dia rehefa nandeha ny mitombo ny taona dia tena nataony izy vaky mihitsy izay mety amin'ilay zaza. Ampianarina ny sekoly tena ambony be le tena lafo vidy be ireny, ny ekolazy, mena izay kilalao ilaina, sakafo rehetra tena milamina satria manan-karena reto rehetra. Rehefa taty aoriana miadana be ohatr'izany foana zany izy tao amin'ny trano io. Dia rehefa taty aoriana, rehefa lehibebe izy dia reny amin'izay fa tsy ray aman-dreny reto olona mitaiza azy reto fa olona nanangana azy. Dia rehefa fantany olona nanangana azy nefa manan-karena be mihitsy dia nieritreritra ty zazalahy ty hoe ka zao ilay ray aman-dreny reto nananjanaka fa nandeha nandao anazy ilay zanaka. Dia fantatro rehefa nomboka ny lehibe zany ty zaza ty dia zavatra fantany hoe tsy ray aman-dreny reto ary mananjanaka ihany koa reto olona reto fa nandao azy. Dia nomboka teo zany izy efa lehibe dia nomboka nitsiry tao an-tsena tena very amin'izao teo izy rehefa mamelalo no sotrano kely fotsiny azafady indrindra. Alleluia. Dia rehefa taty aoriana zany rehefa lehibebe zaza io fa nomboka lehibe adolescent zany dia nieritreritra amin'izay izy hoe reto tsy ray aman-dreny koa izy, ary aiko reto mananjanaka
tena zanany. De ozy izy hoe raha izao no mitohy tena rehefa leo mitaizanareo ozy izy rehefa leo hoaniny eo za ve de vatakarin'ireo zanany ozy izy de alamainy eto ao izy nefa za fa mba ohatry zao ihany de inona ozy zareo nataony nofonono reto ray aman-dreniny reto nofonono faty satria zao nieritreritra izy fa izy tsy zanaka ary ten'Andriamanitra matetika ny zanaka manko tsy mba mandova ny azafady ny tsy zanaka zany tsy mandova fa zanaka ny tena mandova de fanta fa misy zanak'ireo any ananinanina any de ireo rehefa misy arena be mihitsiny ao de izy nefa efa mba tonga teo ihany de novonono reto ray aman-dreny novonono de nafeniny ny razana mba inona mba ahafahany am'izay mahazo andreo arenareo de maty le ray aman-dreny de nandeha ny fanadihadiana de tratra ihany le zazalahy izy namono an'le ray aman-dreny zao nefa ry havana ny zavatra tena tantara tena nisy izy tany Russie ty tantara ty misy eo zao nefa ny zavatra tena nampalahelo tam'le izy ry havana rehefa maty reto ray aman-dreny de nijerena ny entany rehetrarehetra nijerena ny entan-dreo de nipoitra tao ny ina moa ny boky ny testament hoe iza no mandova de rehefa jeren'ny mpanao fatenadadiana iza no tokony andovan'reto olo rehetra de le zaza natsangana io ke efa nisoratan'zareo hoe tena mpandova mihitsy rehefa maty ry zareo tena nenina tsiroa aman-tany nenina tongotra aman-tanana neny le zaza namatatra hoe aika izy mpandova aika le zaza zanak'izy mivady reto le nandeha tena tsy nataony nandova ntsony satria na de zanany tena zanany ary de nandao azy fa ity zaza ity kosa ny tedavina de nalainy de nataony mpandova de nigadra le zaza nigadra izy nefa tokony nandova zao ry havana malala Jehovandriamanitra androany tena manao hoe aviva ataoko isan-janako ianao ary rehefa Jehovandriamanitra no miteny tsisy atahoranao ntsony zany fa zanaka ianao de mpandova ianao aleloia zanaka ianao de mpandova ianao tena nampalahelo zay tantara zay maty tamin'ny tsy ampitony fotsiny zany le izy mivady nefa izy rehefa mba nanomana fandovana za zany ry havana teteny aminao androany fa ny hoe mpandovan'Andriamanitra ianao aleloia zay salasalana zany fa mpandovan'Andriamanitra ianao satria efa raha nanaiky ianao zany hoe ataon'Andriamanitra ho isan'ny zanany de jereo omeny tany mahafinaritra de lova zay tena endriky ny firenena ka raha ianao zany sady atsony ny atsangano zanany de anao miantso azo rainy de za te teny aminao misy zanak'Andriamanitra efa lasa nisy be dia be zanak'Israely efa mitody damosina amin'ny zan'Andriamanitra zany am'izao ary be dia be zanak'Israely tena tsy tia an'izany Jesosy zany tsy miandry an'izany Jesosy zany ary tsy tia halala an'izany Jesosy zany aleloia rehefa nahita ny reny Jehovandriamanitra lasa daholo ny olona de ozy izy hoe zay manatona voalohany eo izy zay mifanena amiko am'izao de ataoko ho isan'ny zanako tsara ingirama zany hoe Jehova mihitsy miteny hoe avianao ataoko ho isan'ny zanako ainao moa zany avantage ny zanak'Andriamanitra zany tena ainao moa ny avantage zany hoe za zanak'Andriamanitra aleloia mialatsinkely azafady aleloia ny avantage zany hoe zanak'Andriamanitra tsisy tsy anao manao antsika no mamonina an'Andriamanitra manao antsika no mamonina ny fanamasina satria mieritreritra hoe za ty ve de ho tonga any an-danitra sady zao hoe mba zanak'Andriamanitra ry havana Andriamanitra androany te hanangana anao isan'ny zanany ny avantage zany zanak'Andriamanitra zany be dia be ary ny avantage zany zaza sary zany zaza tsy zanak'Andriamanitra zany zaza ilégitime zany ny dikan'izany de tsy tsara ianareo fa any amin'ny Deutéronomia misy zavatra Deutéronomia toko fahatelo de ny fahatelo vakitsika ny zaza sary ozy izy
ny zazasary tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova nandeha hatramin'ny tarana amin'ny 15 aza dia tsy azo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova. Ny zazasary zany tsy tafiditra ao amin'ny fiangonana tamin'izany andro zany, ary ny zazasary dia tsy mpandova. Inona moa ny atao zazasary? Ny atao hoe zazasary dia zaza tsy nateraka, na nateraka tsy amin'ny anankiray amin'ireo mpivady ireo. Zany ny atao hoe zazasary. Ny zazasary tsy mandova. Mampaneno tsy fiditra anazy ny tonga eto nefa dia tsy mandova izy, nefa izay ny lalàna ry havana malala. Androany za teny aminao tamin'ny andron'i Jehova ny zazasary Deutéronome 23:3 ny zazasary tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova na dia hatramin'ny tarana 15 aza dia tsy mahazo miditra ao anatrehan'i Jehova. Nefa nigery havana ny zavatra ataon'Andriamanitra ny Jeremia teo dia mifanohitra amin'izany hoy Jehova Andriamanitra tena miantso izy androany, avy efa ataoko isan-janako ianao dia omeko tany mahafinaritra, tsy miala maina ange zany e. Alleloia, tsy miala maina zany. Fa mila tonga isan'ny zanaka ianao. Isika rehetra zany zazasary satria tsy zanak'Israely nge tsika, fa zazasary manaiky no atsoina, manaiky eo etsoina ho atsoina. Zay ny zava-dehibe. Miantso anao Andriamanitra androany, tiano atao isan-janany ianao, manaiky ve ianao? Ny zava-mahafinaritra hita zao tsika fa zazasary. Dia ozy ny tena hoe zazasary tsy tafiditra ny fiangonana. Inona moa ilay fiangonana eto? Ny fanatrehan'Andriamanitra, fa tsy ilay fiangonana rindrinefatra ny tena, fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Fanontaniana apetrako aminao, ianao hoe mahatsapa misy fanatrehan'Andriamanitra ny fiainao? Mahatsapa fiainao hoe mivavaka ianao dia vangin'Andriamanitra? Mahatsapa fiainao hoe manao fotoam-bavaka ianao dia tena tsapana mihitsy hoe misy fanatrehana tsara, fanatrehana tsara? Alleloia. Raha mandalo an'izany ianao dia misaoran'Andriamanitra, efa natsangan'Andriamanitra ianao. Alleloia, amen. An'Andriamanitra rehefa mandray anao zanany zany dia le Isaia 45:15 zay moa mety manadino zanany monono va ozy izy ny vehivavy, eny mety manadino tokoa izy. Misy renim-pianakaviana manadino an'izany moa izy teo 45:15. Lasolo Isaia 45 fio moa le izy teo zafady, zay hoe le verset 49:17 kay. Isaia 49:17 azafady. Alléluia. Isaia 49:17 49:17 moa sa 15? 49:15 zafady. Saotra erika. Mety manadino zanany monomba vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanakanokiny kibony. Eny, mety manadino azy izy, fa za kosa tsy mba hanadino anao. Indro efa vita tomboka-vatsy eo am-pelantanako ianao ary ny mandanao dia anatrehako mandraka. Tomboka-vatsy izy manana tatouage amin'ny tanany. Raha tsy amin'ny laser reny tsy maty fa raisinao zany eto amin'ny tanan'Andriamanitra eto voasoratra ny anaranao dia isaky ny asa Andriamanitra, isaky ny zavatra Andriamanitra dia mahita ny anaranao izy aloha. Zany ange io moa mety manadino ny zanany fa indro efa vita tomboka-vatsy eo am-pelantanako ianao ary mandanao anatrehako mandrakariva. Zany hoe mandanao zany eo anatrehan'Andriamanitra, tsy afaka mivoaka eo intsony ianao. Ny anaranao voasoratra eo amin'ny tanany. Isaky ny hetsika zany ny tanan'Andriamanitra nisy olona tsy maintsy eo ianao. Ary jeren'Andriamanitra miaraka be misy zavatra tsy ampy aminao. Manahoana ianao amin'izao? Tsara angiramana zany hoe zanak'Andriamanitra zany tsika. Alleloia. Androany dia teny aminao zazasary daholo tsika ireo anatrehan'Andriamanitra.
ary tsy tokony tafiditra ny fiangonana, tsy tokony andray zay fanatrian'Andriamanitra zany, tsy tokony andray zay kasika Andriamanitra zany no fahasoavan'Andriamanitra dia mbola natsony ihany tsika niraisiny. Alleluia. Maika tsika jery Hébreo mahafinaritra be teny ty Hébreo 12:12. Maika vakitia fa ny Hébreo Hébreo 12:12. Hébreo 12:12. Fa zay tiany Jehova no fahaizany, ary izay zanaka rehetra raisiny dia kapohany. Alleluia. Fa maizana ny aretanareo ny fafito antsika. Fa maizana ny aretanareo Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa zay zanaka tsy fahaizin-drainy? Ary raha tsy fahaizina tahaka ny nitondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka nareo. Rehefa ataon'Andriamanitra ho isan'ny zanaka tsika dia mandray ny tombontsoa, mandray ny zavatsoa rehetra manaraka an'izany. Fa tandremo ihany koa, tandremo. Fa rehefa miantso antsika koa Andriamanitra dia isika ihany koa mila manaiky, tsy hoe manaiky azy amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana ihany, fa manaiky azy amin'ny maha izy azy. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa raha tsy fahaizina tahaka ny nitondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka. Ianao misy zavatra dia nefa misy zavatra ataonao dia tsapanao mihitsy ratsy nataonao dia tonga dia ohatry ny tsapanao mihitsy misy valiny avy amin'Andriamanitra dia aza miteny amin'iny fa maninona ny ataonao an'izao, fa andana misaotra azy, misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, misaora fa efa isan'ny olona tsara beka zany, efa isan'ny olona no fidian'Andriamanitra ianao anatin'izany. Tsara iravana zany hoe arahan'Andriamanitra maso akaiky. Raha ohatra ianao misy zavatra ratsy ataonao ka tsisy valiny iny, tsy mitsaranao amin'ny Andriamanitra, tsy mananatranao amin'ny Andriamanitra dia mieritrereta dia fampasaina anao ratsy nefa tsy naninona, fa mieritrereta fa sao dia sanatrefa zazasary ianao, mieritrereta fa sao sanatrefa zavatra tsy niraisin'Andriamanitra ohatrany tamin'ny voalaza tary amin'ny Jeremia teo indray tsika hoe ataoko ho isan'ny zanako ianao. Fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amintsika rehefa ho tahin'ny tompony antsika, zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amintsika. Tsy ny mandray tombontsoa ihany, rehefa antsika dia mandray tombontsoa zany dia varaizy daholo ny tombontsoa, fa mandray famaizana ihany koa satria zanaka. Ny zanaka ao ve aloha makapohanao eto tsika miara-miteny, misy miteny ratsy ny zanaka ao sanatriana manao zavatra tsy mety zanaka ao dia tsy teneninao sa teneninao. Mino fa mibedy daholo tsika rehetra rehetra ao, mino fa tena mibedy daholo tsika rehetra raha hoe ny zanatsika manao zavatra tsy mety. Fa raha zanak'olona ery amin'ny arabe ery manao tsy mety, mino fa tsy kapoka an'iny ianao satria tsy zanaka ao. Dia mba tahaka izany ihany koa Andriamanitra. Andriamanitra raha handray antsika ho isan'ny zanany dia omeny ny tombontsoa, dia omeny ny tany mahafinaritra, fa hanariny ihany koa amin'ny zavatra tsy mety izay ataontsika. Ka za zany teteny aminao hoe raha ianao io nisan'ny olona tena hoe tsy mba misy zavatra mitranga aminao zany, na manao ratsy na manao tsara, dia mieritrereta fa sao dia mba zazasary, sao dia mba hainao sanatria ilay olona tsy ampidian'Andriamanitra ao amin'ny tempolo satria hafa firenena. Ry havana malala, andeontsika hikolokolo fifandraisana amin'Andriamanitra, andeontsika hikolokolo ny relation antsika amin'Andriamanitra, fa zava-dehibe ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, zava-dehibe. Ary zava-dehibe no isafidianana antsika ho isan'ny zanany. Efa ataoko ho isan'ny zanaka ianao satria ao ambadika izany dia ny tombontsoa rehetra dia ao antsika. Ny tombontsoa rehetra dia sokafana ho antsika, dia ampidinina ho antsika. Fa raha manao tsy mety tsika dia efa mba mana ihany koa fa tsy maintsy hanitsy Andriamanitra. Fa raha tsy manitsy amin'iny izy dana mibebaka, dana tena mibebaka, Jehova tena mila anao haitsio ahako, izy ary ny anitsy ara tsy ianao Jehova, dana manao an'izany. Mitahin'ny tompony antsika rehetra. Alleluia. Mino fa voarainao ny hafatra, mino fa voarainao ny hafatra izay ataontsika fohifohy fa nefa ny antenaiko fa nazahoanao fahasoavana izany rehetrarehetra izany. Alleluia. Mitahin'ny tompo ary tsika rehetra tonga indray tsika ao amin'ny fijalona fahatsapana
inona ary a no azonareo ambara, inona ny azonareo lazaina satria asiako anaraka any a sao misy olona hafa vaovao mba te hiantso. Alleluia. Alleluia, efa misy miditra appel to dia ampidintsika efatrany zany olo zany raha efa ao ary a izara fahatsapana voalohany a. Izara fahatsapana voalohany a dia ampidiritsika izy a sao dia mangatsika eo ivelany ao izy. Alleluia. Ohatsika to dia ampiditra olona anankiray a izara fahatsapana miaraka amintsika eto a dia manaraka eo indray ny ambiny. Na ny tompo ary a marina ty anay, inona ny azonao ambala, inona ny azonao lazaina, anao fitenenana. Jehovah sitraka fahitera sahin'ny tompo ny zavatra nanamarika an'androany zany a dia zavatra nitenen'ny Sandrina hoe ny olombelona dia miovaova ary mety tsy mahatanteraka ny fampanantenany amintsika na mampanan-tena izy nazay aman-drentsika izany hoe nahita na iza dia mety tsy avahana tanteraka satria olombelona saingy Andriamanitra dia mahatanteraka foana ny fampanantenany rehetra rehetra dia maherezaka azy vonoana ray aman-dreny ka izy no mpandova rehefa avy eo satria izy tsy natoky dia tsika rehefa ataon'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra dia tokony hatoky anazy a satria rehefa Andriamanitra miteny hoe manangana antsika, tsika koa efa nanaiky azy dia zanak'itsika, zanany isika satria ataony mpandova ihany koa dia misy avantage rehetra rehetra mahazanak'Andriamanitra rehetra rehetra zany dia azatsika ho daholo ampidinontsika zany a dia rehefa maditsika dia kapohiny ihany koa rehefa manao zavatra tsy mety a dia mandray fanaizana any aminy. Mankasitraka andringanareo rehetra rehetra ianao daholo. Alleluia, mankasitraka indrindranao a marina ty anà tao anatin'izay fizarana fahatsapana mampizay dia Andriamanitra misaotra marina ty anà Jesosy amalafy dia mitombosa sy fahasoavana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Ohatsika ampiditra olona manaraka indray izara fahatsapana manaraka tainy Jesosy ary a Angelina Rodriguez inona ny azonao ambara androany a anao fitenenana. Mankasitraka pasitera amin'ny fitenenana dia manana ny fiatranan Jesosy antsika rehetra dia mankasitraka anareo menatako tamin'ny tenin'Andriamanitra mampahery ny zavatra nakasika anahy dia hoe itsika dia zaza sarodaolo fa no fahasoavan'Andriamanitra dia natsoiny ho isan'ny zanany dia raha manaiky tsika dia ataony ho isan'ny zanany dia tena hoe no fahasoavan'Andriamanitra zany no mbola niatsoiny antsika ho isan'ny zanany. Hoe raha misy zavatra ataontsika zany raha hoe manota itsika kanefa tsy misy zavatra ninena mitranga eo amin'ny fiainana dia tokony mandiny tenitsika ango dia tsy zanaka masindra hoe zazaza satria ny zanaka no fahaizana dia zay no tena nakasika be pasitera dia mankasitraka indrindra tainy Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao a raha Angelina Rodriguez tanatin'izay fizarana fahatsapana mampizay dia Jesosy amalafy ty anao a dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Izy indray ary a ny izara fahatsapana manaraka. Rasina sary sady to dia afaka miteny any ary zandriana dia menanao avy hatrany ny fitenenana. Tainko pasitera dia tainko tsika rehetra rehetra
Mankasitraka pasitera manomponenana mankasitraka anareo menavy tany toriteny mampahery sady mampianatra zavatra vaiko androany sy nakasika androany dia hoe tsika rehetrarehetra dia samy zazasary daholo fahasoavan'Andriamanitra dia natsangantsika. Dia rehefa natsangantsika dia lasa mahatsapa fanatrian'Andriamanitra. Dia tsy fanatrian'Andriamanitra ihany koa fa lasa mpandovana azy mihitsy tsika dia tokony tsy hanatahotra izany amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Dia tsika ihany koa nefa rehefa zanak'Andriamanitra dia ahitsiny manaiky ahitsin'Andriamanitra dia mahay resy taontsika rehetrarehetra tahitomotra Alléluia, mankasitraka ny andrina-pahaviana isika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay mety izay Jesosy manavitianao dia mitomboza sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo marina tiana. Alléluia. Sika ho an'ny mizara fahatsapana inona ary ny iray hitanao fa mety amin'izany dia afaka hivavaka miaraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Inona ny iray hitanareo fa mifanaraka amin'izany dia izay izainao ataontsika izay manoratra voalohany eo tsy asiana voaty androany fa tonga dia izay hira voalohany hitanareo mety dia izay no ataontsika amin'ity androany ity. Alléluia. Misy ampaina mihitsy izay somary tapaka fa miala tsiny indrindra. Tsy misy azo intsony, tsy misy hiditra intsony. Raha tsy misy hiditra intsony tsy maninona tonga dia anao hiditsika inona ny iray hitanareo fa mety amin'izany toa tsisy nanoratra hira. Taditavaka ny fandalantsika.